salama daholo iah zany resaka foy tiako atao zao io fa resaka foy manandanja be makasika ny fanapara-pahevanana ataon'ireo TGV reo tokony reglena amin'ny aingana dia aingana fa nanareo no mahafantatra ny tantaran'ny Roly Mercia sy ry Belitsa regny sy mbola rajona dia tena biby ny ina moa zany fanjakana teo aloha tena biby dia zao zany ohatrany hoe manao publication ny Belitsa ohatra zao vao mivakiako teo zany ny nahazo ny izao nanabaviny Belitsa sy Roly Mercia nisy olona anaky efatra zany nisy mpianatra zany sy olotsotra zany nangataka ny fanafahana ny Belitsa mpamoahana ny Belitsa tany Amponja dia i Roly Mercia koa tsy tany dia efa hoe olona efatra zao roa mpianatra roa olotsotra eo alefa déferment misamborana le olona efatra zao nefa andeha mitaky ny fanasorana ny famoahana ny Belitsa dia ohatiko lefa déferment dia miara avy andreny téléphone i Latre Kotomanga ty député Latre Kotomanga ty ny téléphone ny izy moa Célestin moa tsy portable anarany dia hoe ovana zany TV ovana zany déclaration dia ampidirina anatin'ireo olona anakefatra reo Roly Mercia nefa Roly Mercia tsy sidirina koa zany le affaire inona ny antony satria raha vatomanga no miantsoko zavatra ohatr' zany tokony tena ataotsika priorité mihitsy ifanenjehana reto olona rehetrrehetra na mpahefanireo eritretinareo moramora moa zany gadra 10 taona ohatran'ny Roly Mercia mafy ane zany ary zany tsy tantara ny détail fa tena nisy torture kamy nisy torture ndre olona efa tokony mivoaka dia miantso ndray raha vatomanga dia avileno ndray ampidiro ndray zavatra zany zany tena zara tsy havany mampiponty fo dia le téléphone fotsiny gadrao ihany dia zao ohatrany hoe mbola sahirana amin'ny zavatra hafa ny fitondrana sahirana amin'ny inao zany fifidianana amin'ny miditra sahirana amin'ny investiture sahirana amin'izao vampa priorité tsisy an'izany ao fony izy moa Latre Kotomanga dia ny fony izy tsy anaika fona ny Belitsa mpianatra an'ireo ianao 10 taona fiainanao zao any figadrana mafy iny zany ary figadrana Madagasikara ndraika anisan'ny figadrana farany mafy mihitra raha fotoana zao tsy manaraka droit ina misy dia droit humain ina mifilazany droit humain tsy azoko atsaina tsy manaja ny zon'olombelona fa tena misy torture ny condition an'izany figadrana Madagasikara tena entana zany dia ny olona dia gadragadrana fotsiny téléphone gadrao ihany samboly ihany gadrao ihany ahora moa zany ny olona ny likitendrana ny finondrana ohatrany hoe mikatany letany marchese olona tifirina raha falena misy dossier daholo zany raha amiko manokatra tena priorité fa tsy te fotsiny hoe augustin le mananora gadragadrany leli daholo ny mpiasany radio fahazavana dia tabataba atao Facebook fotsiny izy fa amiko tokony tonga dia samborana daholo aloha manda bebe boka dia ao vao mitsara anazy tsirairay reny olona reny misy décision raisiny premier ministre vaovao hoe tsisy mahazo mivoaka ny olona manakaja rehetra tsisy mahazo mivoaka ny olona manakaja na hoe ny olona manana responsabilité fa misy anarana ve inao zany araka larana ve dia premier ministre ve afaka manao an'izany IST zany na fahitako an'izany fa tsy tokony zany izy tokony le sambola tsy le olona efa mazava be ny affairany olo zao Latre Kotomanga affairana palisandra tsisy resaka tao zao satria tamin'ny andro zay izao no tokony resahana azy vola be tamin'ny borsa amin'ny Latre Kotomanga manina sy misambola zao fa Latre Kotomanga nakana amin'ny Roly Mercia na 10 taona pour 10 taona enjany zany 10 taona affaire palisandra affairany ihany nakoatran'izay tsy fantatro dia izy koa Nächster Halt auf Verlangen Grafenort. mbola mandehandeha any
Next stop on request, Grafenort. Izy moa general bomba tsy fantatra izy i colonel Tojo mbola namono olona teny amin'ny anina iny amiko reny reo voalohany tena priorité satria tsoka ketsikety ireny de any ohatran'izao ty izy moa Renard Kotomanga izy ireny mivazavaza sy ino moa zany mitarika olo emataraka amin'izao fotoana zao amiko tena fanaovana tsinitsinina le fanjakana malagasy tena provocation ny zavatra ataony zao izy amin'io misy affaire firy amina miliara volana kely Renard Kotomanga izy indray no ery amin'ny 13 mai ry nindalabe ry mitabataba amiko samboana aloha ry mandra depoka raha ohatra ka madio izy zareo raha ohatra tsisy affaire makasika zareo azo boakany fa priorité mihitsy reny olo reny fa tena mafy ny nahazo ny olona katrakatrana tamin'ireny fotoana ireny tena na zay zao ara tsy afaka ny tany Madagasikara hitako hoe mafy hoe inao tsy maninona fa manao Facebook fotsy ianao de hoe raha vao tonga amin'ny aéroport anao de samborona de katraina zany tamin'ny androandroela zany tokony tsy verina ntsony iza mitondra zany didy zany fanagatrandroany tena tsy hitako tsy tokony ataona Madagasikara zao na tamin'ny andro ravalomana le 3 frères katrana fotsiny tena meta tena surprise tokony rango raha misy ny fotoana vaovao zavatra voalohany tokony atao de atsanga tanteraka ty fanagatrana ty tokony mba asina justice fa tsy de ko de téléphone fotsiny de sambory any elalatina ve afaka mobiliser commando misambotra ny fady zany de tena am'izao 2025 io de azokena zavatra zany milaza miresaka fampisaona tantantanany nefa de olona tsisy dikana olona tsisy fotony afaka commande imiaramila afaka commande inina ka raha ohatra hoe efa nirisao hoe andeha hoany irégulé an'io sososy zao misy fitsarana amiko voalohany indrindra tokony reny atao jereo ny ka ny Raisa avoaka ny Raisa io daholy ny affaire malotiny SIC affaire malotiny sadiste affaire malotiny rehetrarehetra tsisy tohina satria fanjakany barao tamin'ny andro ratsoela tsy zavatra tokony solona tanteraka mihitsy fa tsy mety jereo viny le vady le raha matoyny hoe nandehanao vakansy tamy Madagasikara nanao publication tao amin'ny Facebook fotsika nanao ino moa zany partage tao Facebook partage Facebook information fa nandeha de iny tonga de vao andehanao vakansy zareo mianakavy de samborona any amin'ny aéroport de katrana un enfer tsy fitsarana amiko tena super important zany tamin'ny resaka ino moa zany misy article tamin'ny journal étranger makasika ny ai momba ny iza mo zanaky Rajoel amin'ny entreprise d'Al Dubai article efa publié raha nitsotoky zao fa zany mampartage de miala de tonga de miaffiché ny ino moa zany ny Facebook fake de menmenina be de namoaka didy mpitsarana izy moa iry Andro Rajoel hoe zay manao fake news zay manao sososo de katrana ferme satria ohatrao mpanjaka hoe raha vao zanaka iny ditianao de tonga de cadre direct anao raha mireny tamy refotorevy zany tany Madagasikara sy tonga de direct ampigadra de fa article amin'ny journal mitaraza vita Facebook de tetry miala satria mpanjaka dictature de afaka misy première dame no afaka tina Facebook hoe azo kiterany zanako zavatra zany ny amiko manokana de reto olona reto hoe okistradre manano regny ny eloko natao Renard Kotomanga ny dossier makasikasy teo aloha miampy ny zavatra nataony vo eloko mikasika ny iza moa anapavony Berita sy Oli Mercia tena tsy tokony andefitra mihitsy tokony sambola andrandroany inany andrasa tsy sambolana Renard Kotomanga fantatra hoe nanody